ity faritra maitsomaitso amin'ny sary ity no antsoina hoe tobin-drano na hoe plan d'eau. Ankoron-drano an-dranomahery io. Mitotaly 7 hectare 30 na 73 000 mètres carrés io tany io izay fananany orinasa Filatex. Raha ny antota taratasy ara-panjakana dia fivondronana tany antsoina hoe Asinen TN 58 136-A, Bienvenue Roland TN 50 692-A, Mahatsinjo an-dranomahery TN 2997-A, Sitara an-dranomahery TN 60 386-A, Jardin de Mohamed Asinen 18 TN 52 537-A, miampy ny tany tanamasoandro telo mirefy TN 70 101-A, ny tanamasoandro telo TN 70 102-A, pile 456 ary pile 457/7 io faritra lehibe io. Araka ny voarakitra anatin'ny drafim-panajariana na ny plan d'urbanisme directeur PUDI 2019 izay fitaovam-panjakana ampiasaina entina mpandrosoana ny tanàna iray dia faritra tsy azo anorenana na zone non constructible ity toerana ao Ankorondrano an-dranomahery ity. Ho an'Antananarivo manokana nefa dia nisy ny fanavozana io PUDI io ny taona 2024, izany hoe 2 taona monja taoriany nivoahan'ny PUDI tamin'ny taona 2019. Ny réajustement ny plan d'urbanisme directeur ny Antananarivo izay nivoaka tamin'ny 2019 aloha zany dia natao tamin'ny 2021. Volavolaina isaky ny 5 taona ny PUDI. Tamin'ny taona 2004 no nisy voalohany ny PUDI, ary ny PUDI faharoa kosa dia voafaritra ny taona 2019. Isaky ny 5 na 7 taona no azo asiana fanovana na réajustement io PUDI io. Nisongadina tanatin'ny fanavaozana ny PUDI tamin'ny taona 2021 nefa ny famadihana ho zone constructible na faritra azo anorenana io plan d'eau eo Ankorondrano io. Vokany nahazo alalana ara-dalàna ny orinasa Filatex ampiasa io plan d'eau io ahafahan'ny orinasa manangana ny fotodrafitrasana. Izy effectivement vérifié que le izy tafiditra tao anatin'le ajusté tamin'ny 2021 dia misy une partie lasa zone commerciale tsy avadian'ny commune no manapaka na hoe manana fahefana anovany zone anankiray constructible ho lasa inconstructible na hoe inconstructible lasa ho constructible. Ny Ankorondrano efa manana ny plan d'urbanisme de détail dia tonga dia nampivadina tao anatin'ilay plan d'urbanisme directeur le plan d'urbanisme de détail. Raha tsy miprévoir zany plan d'urbanisme directeur tamin'ny voalohany amin'ireo hoe reto avy les zones humides à préserver, zay ny directive tamin'ny voaloha. Après réajustement le izy ny but indray nefa ny teny hoe raha hampandroso amin'ny faritra Ankorondranotsika dia tsy maintsy manokatra satria raha jerentsika ny potentialité ana Ankorondrano maro dia maro satria ao ny tena hoe zone industrielle atsika eto Antananarivo lasa misy zone tsy maintsy sokafana amin'iny entre ny Andraharo sy Ankorondrano, zany hoe ao anelanelan'ny galaxie Andraharo sy logistique pétrolière Ankorondrano iny zany. Ho fampiarana ny fiara-miasa eo amin'ny fanjakana sy ny tsy miankina na ny 3P dia nandray anjara feno tamin'ny drafim-panajariana ny lemaka Ankorondrano ny fikambanana mpandraharaha tsy miankina antsoina hoe Association des propriétaires fonciers et riverains du périmètre compris entre la RN4, la route des hydrocarbures, la route du Pape, les rives du boulevard de l'Europe et du lac Masai na ny A2P4R. Ny orinasa Filatex dia mpikambana feno ao anatin'io A2P4R io. Ny vondrony orinasa Zital no nitarika ity fikambanana A2P4R ity amin'izao fotoana izao. Manelanelana ao amin'ny fanjakana sy ireo orinasa mpikambana ao aminy, amin'ny tetikasaka sain'ireo orinasa mpikambana no ataony A2P4R. Ny volana marsa 2024 no nisy ny fivoriam-befarany nataon'ny mpikambana raha ny fanazavana azo avy amin'ny tompon'andraikitry ny sampana lalàna ao amin'ny vondrona Zital. Tsy nitondra fanazavana mikasika ny fanovana mialohan'ny fepitaona ny PUDI kosa nefa ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny vondrona Zital. Antony mazava kosa no entiny eo anivon'ny ministera nitondrana ity fanavaozana ity. Matoa développena les zones dia ho an'ny intérêt rehetra sady misy intérêt public amin'ny resaka fanatsarana ny tanàna no misy intérêt public ho an'ny création d'emploi ho an'izay investisseur hipetraka eo.
efa voamarina fa akoron-drano dia voasokajy ho faritra moratondraka na zone fortement inondable. Ankoatr'izay dia mbola faritra saropady ihany koa io akoron-drano an-dranomahery io noho ny antony maro. Satria eo amin'ilay toerana io zany ohatran'ny hoe fiandronan'ny rano mantsy amin'izao. Dia raha ohatra hoe hototorana io asiana construction eo dia lasa tsy maintsy mitady lalana hafa ilay rano hoe andehanany. Dia izay no mahatonga an'ilay hoe mila mametraka mesure d'accompagnement foana zany ny tompon'ilay projet alohan'ny anatanterahana an'ilay projet. Hitantsika ny anatin'ilay document an'ilay plan d'urbanisme de détail an'akoron-drano zany rehetrarehetra zany hoe raha hototofana reto aiza ny tokony créena bassin tampon ohatra ny eo a Masay io satria raha micréer bassin tampon tsika ohatra ny eo amin'ny kahany eo Masay io dia zay le solution hydraulique hoe tsika mampandroso. Fony mbola minisitra Andriananarivelo Adzo no niseho ny fanovana io budget io. Teknisianina teo anivon'ny ministera mifanajariana ny tany izay nadidiny miaraka amin'ny cabinet d'expert en urbanisme no niandraikitra ny fanovana io budget io ho lasa azo anorenana raha ny fanazavana. Tamin'izany no nahalalany fa tsy manana ny atao hoe bassin tampon ny tetikasa izay ho ahorin'ny Filatex teo fa tanin'ny mpandraharaha hafa no nasiana izany. Tsy nanaiky izany nefa ity ministra ity raha ny fanazavany ka nitaky ny analana ampahany amin'ireo tanin'ireo tompon-tany tsirairay anaovana bassin tampon. Raha nitatitra ny meny loharanom-baovao dia mbola tsy mazava anatin'ny drafim-panajarian'ny Filatex hatramin'ny fotoana namoahana ity fanadihadiana ity io bassin tampon io. Na izany aza ny fepetra ho raisina dia maro ny ambana eo amin'ny fifehezana ny tondra-drano eto Antananarivo renivohitra vokatry ny fanotofana io faritra io. Antananarivo mantsy ohatran'ity tanàna ity dia ety amin'ity faritra ambony ity no misy ny rova ohatra. Dia ilay vato lampy mitondra ny rova io midina ato ambany felan-tanako ity. Ohatran'izao ny felan-tanako misy fetrany ny zavatra zakan'io. Rano ny ao anatiny aloha zany zao lany sy tany. Poldeur raha ohatra tena tany amin'ny Hollande tsika mipetraka. Totofana tany io dia ho aiza ilay rano. Tsy maintsy iotra ilay rano. Iotra ho aiza ilay rano. Raha ny vaovao dia tsy mbola misy aloha hatretony ny alalana manokana nomena ny orinasa Filatex hanomboka ny tetikasany eo amin'ny fokotany akoron-drano an-dranomahery. Nisy ny fangatahana nangana fefy na ny permis de construire pour un projet de clôture izay voarain'ny commune Antananarivo araka ny référence PC 307/23 amin'ny anarany TCM. Mbola tsy nahazo alalana anangana io fefy io anefa ny Filatex raha ny fanazavana satria miandry ny fahazahoan-dalana hanotitra tany na ny autorisation de remblai ny commune. Amin'izao fotoana izao nefa dia mbola miantona avokoa ny tetikasana fanotofana tany araka ny didim-panjakana laharana 2022-241 tamin'ny 23 février 2022. Misy kosa nefa ireo afaka mangataka dérogation spéciale izay ny filan-kevitry ny ministra irery ihany no manapaka azy. Ny atao amin'ny ministera sy ny apipano miaraka miprésente an'io any amin'ny conseil des ministres raha ohatra ka jugé ka tena misy intérêt potentiel public surtout. Trano be misy rihana 7 hatramin'ny 9, tranombarotra lehibe, parking ary zone industrielle. Izay ny voalaza fa ho ahorina amin'ny faritra io. Tsy misy lalàna mazava mamaritra ny intérêt public sy ny intérêt collectif raha hoan'ny Madagasikara. Inona kosa ny famaritana amin'ny ankapobeny ity resaka intérêt potentiel public ity. Raha ny lalàna frantsay dia mizara roa ny resaka intérêt public dia misy ny intérêt collectif. Raha ohatra hoe jerena manokana zany ny io projet atsika io dia raha zone commercial izy dia azo considérena ohatrany hoe équipement d'intérêt collectif kokoa ilay izy. Ny public mantsy ohatrany hoe zavatra andraisan'ny tsirairay tombotsoa kokoa zany. Ohatrany hoe lalana ohatra zany zao ampiasa an'iny rehetrarehetra. Mandeha any amin'ny ohatra hoe hôpitaly mpanjakana ohatra zao afaka mandray anjara amin'iny rehetrarehetra afaka miditra ao. Contraire n'izay indray nefa ny intérêt collectif ohatra hoe zone commercial zao tsy ny rehetrarehetra niditra ao. Tsy ho ela dia hiroso amin'ny fanatanterahana ity tetikasa ity ny Filatex. Ty mbola lavaka be ty nareminay nitotofanay nitomanay tany amin'ny toloha alaina amin'ny sarety ery nitomana loha avy na nitotofanay ty lavaka be tamin'tony. Ny any sakana tsy hafana miroso hatreto dia ny disadisa sy ny olana ara-tsosialy izay fanandrina ny mponina akoron-drano an-dranomahery sy ny orinasa Filatex.
efa narahana ny dingana rehetra araka ny lalàna amin'ny fanalana ireo mponina ireo hoy ny fanazavana avy amin'ny Filatex. 7 tafo no antontanisan'ireo voakasika izany araka ny tatitra antsary nataon'ireo mpandrefitany avy amin'ny orinasa. 9 amin'izy ireo no nanaiky nanao soni ary hiala ny sitrapo. Ny ambiny kosa nangataka fitsirihana ny tany niaraka tamin'ny mpandrefitany ny 7 avril 2024. Tena manatara ny fimpitona nomboan'ny tetikasa ny fibodona ataon'ireo mponina hoy ny talen'ny fananantany eo anivon'ny Filatex Razafy Manjimby Irene. Nanipika hatrany ity tompon'andraikitra ity tanatin'ny mailaka ny fandraisana ny 5 Jona 2024 fa ny tetikasa dia voatondro tokony efa nanomboka ny taona 2024. Manaraka ny fenitra ny fanesorana ireo mponina ao amin'io tany io ary tsy maintsy irosony izany fanesorana izany hoy hatrany ity tompon'andraikitry ny Filatex ity. Azo ambara ve fa efa azon'ny Filatex ny fankatoavana notitra ny tany, matoy ireo olona voalaza fa mibodiny tany ihany sisa no sakana tsy ahafahan'ny orinasa mirosa amin'ny fanatanterahana ny tetikasany. Raha ny voafaritra ao anatin'ny PUD amin'ny Korondrano dia tsy amin'ny Korondrano an-dranomahery ihany no hisy faritra ho totofana fa hipaka amin'ny lemaka an-dranomahery, eny Masay ary amin'ny faritra Korondrano Antsinanana izany. Sanatreko hoe ratsy ny hoe fambolena vary fa lasa ohatrany hoe sous-estimer lay potentialité an'le zone izay tokony zany hisokatra bebe kokoa ampitombo ny arikarena ny tanàna zany. Aiza ho aiza ny fiarovana ity faritra Korondrano sy ny lemaka an-dranomahery ity amin'ny tondradrano. Efa mipetraka araka ny fenitra ve ireo fipetrana mesure d'accompagnement izay voarakitra anatin'ny drafim-panajariana. Tena hitsinjo ny tombontsoany daholo be tokoa ve ity fanapaka-hevitra ity sa ho ana sokajin'olom-bitsy fotsiny?